FPM Zune, Avachaitni, Pasteur Barbier, Christina. Tompo Andriamanitra ny Israely ka nitsenjo ny olony izy ka nanao fanavotana ho azy. Amen. Ivavaka isika Alpha sy Omega manantona ny seza fiandriananao amin'izao maraina izao Isahay. Mankasitraka anao dada malala fa famindrampo tokoa no asehonao amin'ny zanak'olombelona. Anomezanao an'ilay zanaka ao ilay tokana hitady sy hamonjy ny very. Izany ho iderana ianao ankehitriny. Anomezanay voninahitra ny anaranao miaraka amin'ireo mponiny lanitra sy ireo anjely olo-masina any aminao manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny tandrehetra. Amen. Manantona anao Jesosy, ampanetretena sy ampitiavana, midera ny falebiazanao, ary dia miankohaka manoloana ny fahamasinanao. Mamindra fo aminay mpanota, izay miaratsy ny fisainana ny fo andro manalina. Mifona, manetri-tena, mandadilady, manoloana ny azo fijalianao Andriamanitra. Mangataka ny famindramponao amin'izao maraina izao. Lairanao soa latsaka teo Kalvaria, hanasa, hanadio, mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana Isahay. Jesosy malalo, irao ny fananao masina. Hanambaranay izany misteri ao anatin'izany Krismasy izany. Teo voninahitry ny anaranao rery ihany, ny atsapahanay ny alehibe ny fitiavanao an'izao tontolo izao. Mankasitraka Tompo, taio ny teninao, taio Tompo, ny sakafom-panahy izay hozaraina, ampanomponao tsirairay avy amin'ity anio ity. Misandrata amin'ny avo indrindra, misandrata amin'ny hery sy ny fahefana anananao. Hoderanay mandrakizay ny voninahitrao. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava-riavana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Anio dia tsara ho fantatsika araka ny lohateny lehibe amin'izao fampianarana fampahirizana amin'ity maraina ity hoe moa fantatrao va ireo zava-magaga amin'ny alalan'izany Krismasy izany. Sokafantsika ary ny baibolitsika ho jerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy nisoratan'ny Lioka toko faharoa andininy fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Luc chapitre 2 verset 10 à 14. Rehefa hita izany vakitsika amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy manao hoe ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aho ka fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, dia Kristy Tompo, ary izao no famantarana ho anareo. Ahita zazakely miodidina lamban-jaza sady mandry eo amin'ny finanam-bilona, ary nisy anjely marobe avy any an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Amen. Ny fahagagan'ny Krismasy. Zavatra telo lehibe no zaraina amintsika ao anatin'izany lohateny izany. Voalohany indrindra dia Jesosy tonga olombelona ka nanjary havantsika, ary dia manaraka ny zanak'olombelona tonga zanak'Andriamanitra ka nanjary olona afaka. Ary ny fahagagana fahatelo farany dia niavana ny tany sy ny lanitra ka mahazo mifanerasera ny mponiny lanitra sy ny vahoaka ny tany. Zany ny zava-magaga telo toko masanahandro aroso amiko sy aminao indray amin'izao maraim-baovao zao. Eno tsara ary fahaverezana riavana, fahafatesana mandrakizay, sazo maivay. Zany no sahazany zanak'olombelona zay noharian'Andriamanitra
ka nomeny endrika mitovy endrika aminy, tarehy mitovy endrika aminy, satria dia nivadika sy niodina ny zanak'olombelona. Nanao ratsy, nanjary nahantra, fadiran'ovana, rakotra henatra, satria araka ny tenin'ny tombo tokoa ny elokareo ny efatra mampisaraka ahy aminareo dia tafasaraka tamin'ilay nahary ny zanak'olombelona. Amin'izao andro krismasy izao anefa, tonga olombelona ny zanak'Andriamanitra malalany sady sitrany, dia Jesosy tompony voninahitra izany, tonga eto ilay nolazainy Paoly hoe nateraky ny vehivavy mba handraisatsika ny fananganananaka. Koa mifalia ry havana, fa voatsangana ho ankonan'Andriamanitra indraitsika dia havan'ny Kristy sy piray lova aminy, ny fatsinotsinotsika sy ny fahambanitsika rehetra dia voasaro ny fahamboniny sy ny voninahiny, ka tonga hisolotsika amin'izay tsy vitatsika ilay Jesosy. Izay mandray azy dia hita ny haren'ny voninahiny sy ny haben'ny fahasoavany. Havana soa de soa indrindra Jesosy, fa tsy ambony sy be voninahitra ihany araka ny voalaza eto, fa koa manan-karem-pahasoavana. Koa aza misalasala ambara ho amin'ny fanirinao rehetra, dia ho afaka hiteny toa Davida koa isika hoe eny tokoa fahasoavana sy famindrampo no hanarakahy amin'ny andro rehetra iainako. Hoy ny mpanao salamo 23:4. Tsy misy azo sakanana, izany hoe tsisy azo ferana tsy hanantona sy hifanerasera amin'ny Jesosy, ka hitantsika eto fa ravakitsika ilay tantara ao anatin'ny Lioka 2:2 ka hatramin'ny 4:10, dia hitatsika amin'io tantara io fa ny mpiandrodro kely fahalalana na ny magy be fahaizana sady mpanan-karena dia samy mahazo manantona tsy misy akanavaka an'ilay mpamonjy vao teraka. Tsy misy azo rarana mba tsy hangata bonjy sy handray soa avy aminy, fa teraka ho mpamonjy ho an'ny olona rehetra izy. Azy zany raha teo nanomezan'Andriamanitra azy anarana hoe Jesosy, izany hoe Jehova no mpamonjy. Tsy mizahatavan'olona izy, na mijery volon-koditra izy, fa na jiosy, na grika, na andevo, na tsy andevo, na lahy, na vavy, dia iray ihany ao aminy, hoy Paoly ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Ka izay manantona azy dia tsy mba laviny mihitsy. Eny, Andriamanitry ny kamboty sy manamtena koa izy. Tonga havan'ireo mifaly ao amin'ny trano be miezinezina izy, sy ireo izay mifia-dranomaso any amin'ny tranobongo feno molaly. Tsy adinony koa ireo marary miharitra ny fangirifirina any amin'ny hopitaly. Tena fifaliana ho an'ny olona rehetra izy. Koa aoka isika ary amin'ny tian'io ity, hamoa varavarany fototsika sy ny tranontsika mba hidirany. Enoy angelay teny mamolazainy indrozy efa mitsangana eo ambaravarana aho, ka mandondona raha misy miaino ny feko ka mamoa ny varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara isakafo aminy ary izy amiko. Indrezany fitiavan'i Jesosy etsika. Ho ilay fagagana faharoa teo hoe ny zanak'olombelona tonga zanak'Andriamanitra ka manjary olona afaka, izay manota mantsy dia andevony ota. Ratsy zany fanandevozana izany.
Tsy afaka mifaly zany olona andevoziny ota izany. Satria dia ahoana? Ataony devoly taingom-bozona. Migadra. Ka tsy mana-tsitrapofo na safidy. Tsiarova nge. Ny fahoriana nahazo zanak'Israely fa izay. Nefa isaorana ny Andriamanitra fa izao dia manao izay iverena ny fiadanana aminy. Izy amizao an'io zao. Ka hanome antsika indray fifaliana, fiadanana. Hamany mpifatotra. Izy no Mesia. Ilay no lazay ny mpaminany Isaia fa izay tokoa hoe hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho ao amin'ny mazava. Koa dia mifalia isika ry havana. Fa olona afaka mifanandevozany ota, afaka miozony lalàny. Olona afaka ho iaho. Eny, olona afaka. Kanefa izao aoko ahay hitondra tena. Hoy Petera hoe, fa olona afaka ianareo. Nefa asa mitondra ny fahafanareo ho fanaronana ny ratsy. Eny, mifalia ry havana. Fa zanak'Andriamanitra itsika. Ary raha zanaka dia mpandova. Ko aoka, saino ny zavatra any ambony hoy Paoly, fa tsy ny zavatry ny ety an-tany tsony. Ary aza manaiky, raha tsy efa mahatsapa fa tonga mpandova ny lanitra izy ao senao. Ankalazan'izany Krismasy izany. Faly andray antsika indray Andriamanitra. Ho an'ny olona izay mibebaka, miova fo, nateraka indray. Ka faly ankalazan'izany Krismasy. Pamonjena izany. Ry havana malala. Ry havana malalo. Moa efa tonga zanak'Andriamanitra tokoa va? Izy ao senao izay manomana ny fankalazana ny Krismasy. Afaka ora vitsivitsy. Eny, raha mino tokoa fa izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra. Eny, raha mety asany fanahy masina ompo isika fa izay tariny fanahy masin'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra. Hoy Paoly. Ny fahagagana fahatelo, miavana ny lanitra sy ny tany. Ka mahazo mifanerasera ny pon'ny lanitra sy ny vahoaka ny tany. Rava, ny hevitry ny fisarahana. Tonga hiara-monina amin'ny zanak'olombelona. Izay tsy inona fa vovoka sy labenina. Ary nofo mitafy olitra sy baingan-tany. Izany inge isika. Fa tonga hiara-monina amintsika ny zanaka malala an'Andriamanitra. Fampiraisana izao tontolo izao amin'ny any an-danitra. Izany ny zavatra nokinentiny. Fiadanana ho an'ny tany izany. Ko velomy ry havana, velomy sahady ny obe. Ka mihira, fa faly isika. Fa niavana amin'ny lanitra. Ry havana malalo. Fototry ny fiadanana ny firaisana. Ko dia aoka isika. Mba hijery Jesosy tompony finotsika sy mpanefa azy. Izay nampiray ny ety ambonin'ny tany sy ny any an-danitra mba hananatsika firaisana koa dia. Ny firaisana amin'ny mpiara-monina. Firaisana amin'ny mpiara-mivavaka. Ary indrindra firaisana amin'Andriamanitra fototra telo izay iray. Raha misy izany mantsy, dia tsy ho faniriana fotsiny fa ho tanteraka tokoa ilay hira ny anjely amin'ny andron'ny Krismasy hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ho ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Haleloia! Ho tahina ny teny mba hahita Krismasy mpifaliana. Ny tsirairay avy fa tonga ny mpamonjy
mitady sy hamonjy ny very. Azo ny voninahitra atsika ny fiadanana sy ny fibebahana. Aleluia. Amen. Ivavaka isika. Sotra Jesosy. Sotra ny famonjenao. Sotra ny fitiavanao. Nilozanao ny lapan'ny voninahitrao izay feno arena soa. Feno fahasoavana. Ka tonga anao nanetry tena tety an-tany. Anamarina anao tokoa ilay teniny irainao malala. Manao hoe fa toy izao ny nitiavan'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy very izay rehetra mino azy. Fa hanana ny fiainana mandrakizay. Sotra Tompo. Sotra Tompo. Omano ny fo mampananay ary Jesosy. Mba homendrika n'izany ny fitsenana, ny fitsingerenany nahatongavanao tety an-tany izany izahay. Ka tsy io Krismasy tahaka ny fankalazan'ny jentilisa, ny Krismasy ankalazanay amin'ity taona ity. Fa andraisanay ny sarobidy indrindra dia ny lova soa maharitra mandrakizay. Dia ilay fanomezan-dehibe. Dia ianao izany Jesosy. Anomana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Sotra mpamonjy sy malala. Mankasitraka Jesosy. Raiso ny tsodrano ny fitahiana avy amin'ny Tompo manao hoe fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Nolazainy tamiko sy aminao tokoa hoe ampoanao ny fahasoavako. Ary ny fitiavan'i Jesosy Kristy tsy miova ho masiny ho ary mandrakizay. Ka ny tenenany amintsika tokoa hoe fitiavana mandrakizay noho ny tiavako anao. Ary ny fiadanany Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetrany. Amen noho ny fo sy fanahintsika. Itsena ny mpamonjy. Ko aoka tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'ny Tompo hoe mifalia. Fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio. Ry taranaky ny Davida. Mankasitraka Jesosy. Ho anao ny voninahitra. Ho anao ny aja. Ny derany sy ny fiderana. Mandrakizay. Fa ho an'olombelona no arin'ny tananao kosa. Ny fibebahana. Ny fiantorahana. Anomana. Ny fahatongavanao. Haleluia. Haleluia.